rava tompoko lasy tompoko vavy dia mbola itoy ahazoram-baratra trany ny ilany andrefa ny Madagasikara sy ny aty amin'ny tapany atsimo amin'ity herinandro ity fa hiato kely izany ny alakamisy sy zoma ho avy izao ary hiverina indray ny rotsakorana amin'ny fiafaran'ny herinandro. Ny amin'ny ilany atsinanan'ny nosy kosa dia ny varatra aza no hamaritra ny toetry ny andro amin'ity herinandro ity, izany hoe andraondraona ny andro ary mety hisy ny orana tandrifin-drahona indraindray. Ho amin'ny rapitso talata fahenina ny volana desambra 2024 ary ho amin'ny maraina dia hisy ny sisana orana tandrifin-drahona amin'ny morontsirak'i Sofia, Boyeny sy Melakiny. Anorana tandrifin-drahona malefaka kosa any Antalaha ary mahazo an'i Tomasina, ny morontsirak'i Analanjorofo, ny morontsirak'i Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny ankoatr'izay moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko ny andro. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia anorana tandrifin-drahona mety atevina ary mety arahakotroka sy tafiotra indraindray amin'ny distrikany Sambrano iny, tahak'izay ihany koa any Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Amorony Mania, Hotomatsiatra, Iorombe, aty Atsimo Atsinanana aty ary ny faritra Anosy sy Androy. Ny faritra sisa kosa dia ifandimby ny rahona sy masoandro. Tsy dia misy fihetsehany firy ny maripana vao vinavina ho amin'izay androny rapitso izay. Ny ambany indrindra izao 12 degré Celsius any Vakinakaratra any, ny any amin'ny tendrony avaratra Madagasikara dia mandina ny 13 hatramin'ny 13 degré Celsius ary ny any amin'ny tendrony atsimo indrindra ny nositsika any dia eo anelanelany 14 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ny alarobia fa 7 ny volana desambra 2024 dia mbola itoy hatrany ny oram-baratra any Sambrano any, tahak'izay ihany koa ny faritry Melaky sy Menabe ary atsimo andrefan'ny Madagasikara. Anorana tandrifin-drahona malefaka kosa ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy iray manontolo iny, izany hoe any Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Ny faritra ankoatr'izay moa dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro na dia ho lalomban-drahona aza indraindray. Ny maripana moa dia mbola manevokevoka hatrany. Ny aty amin'ny voatany izao dia 12 hatramin'ny 19 degré Celsius ny maraina. Ny amin'ny morontsiraka kosa ny tolakandro dia anelanelany 20 hatramin'ny 19 degré Celsius. Ny alakamisy fahavalo ny volana desambra 2024 indray dia anorana tandrifin-drahona manomboka any amin'iny faritry Diana iny, tahak'izay koa aty avaratry Sofia aty any Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany. Ny ilany atsinanany voatany iray manontolo. Ny ankoatr'izay moa dia andrahondrahona na andrahona mitsitokotoko. Dia iray mitompo maso ary mahakasika ny maripana vao vinavina ho an'izay alakamisy fahavalon'ny desambra 2024 izay. Aty Antananarivo no misy no mangatsiaka indrindra ny maraina dia 14 degré Celsius, ny mafana indrindra dia amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny 13 na 14 degré Celsius. Dia indray no mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity, mamy fotoananareo amin'ny rapitso. Mandra-peona tompoko.